Izaho no Jehovah, izay mamena ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana, misy ny salama, ny fandaharana. Izaho no Jehovah. Ampitiavana ry havana no iantsonanao hiaraka iombavaka ary ampanajana no ara-pananao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy tompony aminao sy ny ankonanao. Ny salamo fa 7:30 ka ny 1:voalohany ka hatramin'ny 20 no anomboantsika ny fitombavaka. Salamo fa 7:30 ny 1:20 voalohany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Tompo, tezitramiko ianao nefa aza faizina aho, eny, vinitramiko ianao nefa aza sazina aho. Nitsatohan'ny zana-tsipikanao aho, ary niantefany ny teamainany famaizanao. Tsy misy tsy marofo ny nofoko noho ny fahatezeranao, tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahotako, fa mivangongo mihoatra ny lohako ny eloko, toy ny enta mavesatra tsy zakako mihitsy. Maimbo sy mandoaka ny feriko noho ny adalako ihany. Mitanondrika sy manjoretra loatra aho, manjongotra tontolo andro toa amin'saona. Mahamay voan'ny tazo ny tenao ka tsy misy tsy marofo ny nofo. Reraka aho, ary droboka tanteraka, mitoloko ny foko ka midradradratra aho. Tompo, hitanao tokoa izay iriko, tsy miafina aminao ny sentosentoko, niempinempina ny foko, la niery aho, ary efa jambena mihitsy ny masoko. Amen. Yeah.
raha io izany tokoa no toloko ny mpanao salamo mitady anao, manatona anao, mahafantatra fa ianao no Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy ianao, ianao ihany no afaka mampijanona ny fahoriana rehetra izay entiny. Dia tahaka izany koa zahay manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay amin'izao tolakandro izao. Manatona anao izay raha io mitondra ny enta-mahavesatra ny aretinay, tsy fahasalamanay. Ho any amin'izany tokoa moa zahay, ianao no Andriamanitra, ianao no manana ny fiainana, ary izany fiainana izany no katsahanay dia ny ety ambany masoandro ety. Manatona anao izay tompo Jesosy mivavaka aminao, hitanao tokoa izay ireny ny fonay, izay sendra toetra atao anatinay ato tsisy miafina aminao. Tompo, eno ny vavakay ary ankasitrao mba hoantra manompofona dia anatrehanao izany. Dia enao ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra velona, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ny Isaia toko fa 1:10, Isaia toko fa 1:10 ry havana, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy no raisitsika amin'izany angalana fampaherezana. Isaia toko fa 1:10, ny andininy 5 voalohany. Ny tikateny-bolona moa izay efa fiainatsika no amakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Miano ahy ianareo mikatsa mpanafana, dia ianareo mitady ahy ho ny tompo. Jereo ny vatolampy izay nangalana anareo sy ny atilavaka ny sintonana anareo. Evero i Abrahama renareo sy Sara izay niteraka anareo. Mbola tsy nananjanaka Abrahama foninantsoko, kanefa notahiko izy sy no amavoko. Eny, ny tombo tokoa no nampahery an'i Tsiona, nampahery azy teo anivony faharavany rehetra, ka izany toerana karakaina izany dia nivain'ny tompo paradisa, ary izany taningazana izany dia novahany ho zaridaina mahavariana. Fiantanentanana sy firavoravona no hitao, ary koa hira fiderana sy feon-java-maneno. Mandrinesa tsara ianareo vahoakako, hoy ny tompo, ary atomolano amiko ny sofinareo ry fireneko, satria izao no amoaka ny lalàna, ary ny fitsarana ataoko dia ampitoeriko ho fanazavana ny firenekafa. Efa akaiky ny fanafahako, efa iseho ny famonjeko, ary ny fahefako no hitsara ny firenekafa. Koa ny mponina any amin'ny nosy any dia anatenay sy hiantehitra amin'ny fahefako. Amen. Izany andin-tsoratra masina nampilazain'Andriamanitra tamin'ny Isaia izany no tiany ampaherezana antsika amin'izao tolakandro izao, ary tiany banjinitsika ny fitiavany ao anatin'izany andin-tsoratra masina izany. Tiany tompo ho tsapantsika ry havana, sika mararina, sika mana fianakaviana ao anatin'ny fahasalamana, fa afaka manantena sy miantehitra amin'ny tompo isika olony. Afaka manantena sy miantehitra amin'ny tompo isika olony. Voalohany, tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao ry havana. Tsy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao, na ny amin'ny mpamilasa zany, na amin'ny ankehitriny zany, na ny amin'ny hoavy zany. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Ny
teny français dia milaza hoe rien n'est impossible à Dieu. Dieu est omniscient, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Isaia toko 1:50 zao no voasoratra amin'ny 2:2 versika fakira minaran'i Jesosy izany. Hevery i Abrahama rainareo sy Sara izay niteraka anareo. Mbola tsy nananjanaka i Abrahama fonina tsoko, kanefa notahiko izy sy noamaroko. Notahiko izy sy noamaroko. Tsy nananjanaka akory. Ina tokoa moa ny zavatra nitranga, zay le zavatra lasa zay. I Abrahama sy Sara, na Sara tamin'ny voalohany, dia mpivady tsy niteraka, tsy nananjanaka. Efa 70 taona i Abrahama, fa tsy mbola nahazo zaza izy Sara. Tamin'ny andevaviny izy no nahazo zaza, fa tamin'ny Sara tsy nahazo. Fa hoy ny Tompo, hitantsika zany amin'ny Genezy. Genezy toko 17. Zao no voasoratra. Vakitsika nanomboka amin'ny 5:15 aminaran'i Jesosy. Genezy toko 17. Dia hoy koa Andriamanitra tamin'ny Abrahama, i Sarai vadinao dia tsy antsona intsony hoe Sarai fa atao hoe Sara ny anarany. Hotahiko izy ary omeko zanakalahy avy aminy koa ianao. Hotahiko izy ka ho tonga razamben'ny firenena maro ary izy mpanjaka-pirenena avy amin'ny taranany. Dia nikoaka tamin'ny tany Abrahama sady niome, satria izy anakapo hoe moa mbola isy zaza teraka avy amin'ny lehilahy 100 taona ve, ary Sara efa 90 taona ve dia mbola hiteraka. Hitantsika eto fa notanterahan'Andriamanitra izany. Mahery 700 taona talohan'i Jesosy Kristy, izao nampilazain'Andriamanitra tamin'ny Isaia zao. Miresaka tamin'ny Isaia Andriamanitra ary naseny lazaina tamin'ny olona zay zavatra efa nataony taloha, dia izay ny tanterahany tamin'ny Abrahama sy Sara. Na dia sarotra ninona ary zany, dia ny tanterahan'Andriamanitra. Tsy nisy famendreny Abrahama zany, satria hitantsika teo fa somary miary Abrahama, tsy nananteny izany akory, fa Andriamanitra no mitsinjo ny olony ny havana, Andriamanitra no mitahy ny olony. Ary mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Na ny ankehitriny ary tamin'ny vanim-potoana ny ainan'i Isaia dia zao ny voasoratra hoe Isaia 1:15 ny 9:3, ny Tompo tokoa no nampahery an'i Tsiona, nampahery azy teo anivony faharavany rehetra. Tena potika ny tanàna, rava ny firenena tamin'izany fotoana andro zany, satria lasa nentina ho babo ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy nisy tafatsangana fa midorona ny tanàna. Eny taona maro tateorina, 70 taona mahery tateorina, iverina amin'izany tanàna zany ny zanak'Israely nahita ny faharavany, fahampotehana. Fa Andriamanitra kosa tsy mba mandao, nampahery azy ny Tompo, nampahery reto vahoaka reto, ary nanome azy mpitantana mba hanavao indray ny fanarenana ny tanàna sy ny firenena. Ny lasa hitantsika teo fa n'Andriamanitra natanteraka izany tamin'ny Abrahama. Ny ho avy ireto vahoaka ireto dia mahita izany tanàna rava izany, fa hitantsika fa namboarin'Andriamanitra
men'Andriamanitra ny risy-po, men'Andriamanitra ny fanantenana sy ny hery dia namerina nanorona indray any Jerosalema. Ary ny hoavy koa dia ain'Andriamanitra. Hoy manko ny voasoratra miaran'i Jesosy n'ity Isaia 40:10 ny 9:4 ka ny tapany manaraka dia hoe voasoratra hoe ka izany toerana karakaina izany dia nivan'ny tompo paradisa, ary izany tany ngasana izany dia nivany zaridaina mahavariana. Fientanentanana sy firavoravoana no hita ao, ary koa hira fiderana sy ny zava-maneno. Tafaverina izany tanàna sy vohitra izany, ary hitantsika fa taorianany ady lehibe faharoa dia tonga firenena indray ireto vahoaka amin'Israely reto. Tsy mandainga Andriamanitra, hainy ny zavatra rehetra, fa ny tena mahafinaritra dia zao, mbola ho avy ny fahatongavan'ilay Jerosalema vaovao. Ilay Jerosalema amin'izao fotoana izao sy izao tontolo izao moa ho rava, ho ringana, fa mbola ho avy ilay Jerosalema vaovao izay nampanantenain'ny tompo. Izao tokoa no voasoratra bokin'ny Apokalipsy 3:10 mivaky izao milalan'i Jesosy hoe izay maharesy dia ataoko andry ao amin'ny tempolin'Andriamanitra sady tsy ala ao intsony. Hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitro, hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ilay tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary hosoratako eo aminy koa ilay anarako vaovao. Jerosalema midina avy any an-danitra. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary tanterahiny izay nolazainy. Izany maha-Andriamanitra azy. Tsy misy tsy ho tanteraka mihitsy ry havana izay nolazain'Andriamanitra. Maefa ny zavatra rehetra ny tompontsika. Koa raha miteny amintsika izy androany fa tsy fahafatesana no anton'izao aretina izao, dia minoa azy, matoky azy, fa tsy mandainga izy. Aona tokoa no lazainy amintsika. Inona lazainy tompo amintsika? Filazantsara araka ny Joany. Joany 1:4. Joany 1:4 ny 4. Hoy ny tompo Jesosy. Rehefa nandray izany Jesosy dia nanao hoe aretina tsy niafarany fahafatesana izany, fa aretina tonga mba hisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra dia azahoan'ny zanak'Andriamanitra voninahitra. Ho anao, ho ahy, ho atsika izany tenin'i Jesosy izany ry havana, voasoratra anaty Baiboly izany. Aretina tsy miafara ny fahafatesana, fa aretina tonga mba hisehoan'ny voninahitra ka ankalazana ny zanak'Andriamanitra. Raiso antsika izany tenin'ny tompo Jesosy izany. Izany ny tomana antsika hamaky ny Baiboly, satria manome teny ho antsika ao anatin'izany Baiboly izany Andriamanitra ry havana. Fantaro fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra, hainy avokoa ny zavatra rehetra. Afaka manantena sy miantehitra ny tompony olona itsika teo, satria tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao. Ary faharoa, tsy mba manavakavaka ny tompo, tsy mba manavakavaka ny tompo ry havana. Isaia 40:10 ny 5. Izao ny voavaky ny tena minaran'i Jesosy. Efa akaiky ny fanafahako, efa iseho ny famonjeko, ary ny fahefako no hitsara ny firenen-kafa.
koa ny mponina any amin'ny nosy any dia anantenay sy antehitra amin'ny fahefako. Tsy noferan'Andriamanitra ho an'ny Israely ihany ny fanafany sy ny famonjeny, fa efa akaiky ho an'ny fireneny samihafa izany famonjen'Andriamanitra izany, efa akaiky ho an'ny fireneny samihafa. Eny na ireo nosy lavitra azy ozy izy ny voasoratra izay mbola tsy fantatry reto mpiarabelona tamin'Isaia reto akory ny fisiny izany hoe nosy lavitra izany, ohatra raisika hoe Madagasikara tsy fantange izany tamin'izany vanim-potoana izany, dia tafiditra ao amin'izany mpilany-pamonjena lazain'Andriamanitra izany. Mbola amafisin'ny tompo izany eo amin'ny 5 sy ny 9 amin'ity Isaia 1:5. Mbola hoy ny tompo hoe ny famonjeko aharitra mandrakizay, tsy mandrapahatapirana izany. Ny fanafahako kosa aharitra mandrakizay, tsy mitsahatra izany, tsy manavakavaka an'izan'iza ny tompo. Ary izay le nolazain'i Jesosy, ho Jesosy amin'ny filazantsarany Joany 1:9, ny tapany farany 7:30, Joany 1:9, tapany farany 7:30 manao hoe izay anatonay dia tsy roahiko any velany. Nizan'iza anatona ny Jesosy, tsy mandroaka izy. Mbola tsy miova mandrak'androany izany teny tompo Jesosy izany diavy, tsy miova izy. Mahery ny 2 fotoana lasa zay dia miresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana Jesosy. Resaka tamin'ny vehivavy Samaritana io izy mikasika ny fanatonan'Andriamanitra, mikasika izany hoe vavaka izany. O Jesosy, filazantsara araka ny Joany 1:4, Joany 1:4, ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20, fa kitsika minaran'i Jesosy ange. Fa izao no tenin'i Jesosy tamin'ilay raha vehivavy io: mino ahy ianao ramatoa, avy ny andro izay tsy hivavahana amin'ny ray eto amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema intsony. Ianareo Samaritana dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, fa izay Jiosy kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria mipoitra avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Kanefa ho an'ireo tena mpivavaka dia avy ary efa tonga sady aza ny andro izay hivavahany amin'ny ray araky ny fanentanany fanahy masina sy araky ny tena fivavahana marina, satria ny mpivavaka aminy araka izany no tadiavin'ny ray. Andriamanitra dia fanahy, ary ny mpivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka araky ny fanentanany fanahy masina sy araka ny tena fivavahana marina. Mazava, tsy amin'ny toerana iray fa ny fanahy masina naiza maneran'izao tontolo izao no mitona ny olona anatona sy hivavaka amin'Andriamanitra. Ry havana, izao fahavelomantsika izao no taonan'Andriamanitra antsika anatona azy. Sika ao anatin'izao aretin'izao asa manahy. Oka tsika tsy angatakandro ry havana, oka tsy angatakandro sika, marina fa mafy ny aretina, ary tsy misy maniry ny arary. Kanefa ry havana, nomen'Andriamanitra tombony manokana isika, men'Andriamanitra tombony manokana isika, nampahafantariny izany hoe tsy manilikiliky na manavakavaka Andriamanitra. Mbola ampitiavana ny tomany antsika hivavaka aminy amin'ny fanahy masina. Fitiavana lehibe izany ry havana, fahasoavana tsy manam-paharoa, satria rehefa hiala
ety an-tany ity isika dia tsy hisy famindra-po azo sika antenaina intsony, tsy misy famindra-po antenaina sy fa miala ity isika raha tsy miverina dian'izao ao amin'ny tompo Jesosy sy manaiky azo mpamonjy sy tompotokana amin'ny fiainantsika. Dian'izao ry havana taonantsika amin'izany tompo. Eo nateo amin'izao aretintsika izao dia tsy misy asa mandraharaha afaka ataontsika. Sika ary mety eo am-pandriana, eo ambony seza, tsy afa-mihetsika, tsy misy asa mandraharaha afaka ataontsika. Eo nateo amin'izao aretina mahazo antsika izao dia tsy misy adidy amanandraikitra ry havana afaka santsika. Inona moa ny adidy amanandraikitra afaka ataontsika eo? Tsika ary miantehatra amin'ny olona fa izao kosa ry havana tao amin'Andriamanitra isika hitady azy sy haino azy ary resaka aminy. Araroty ny fotoana fa aza mitanondrika na miferonaina, afaka manantena sy miantehatra tanteraka amin'ny tompo isika ry havana satria isika kristianina, isika izao no olony izay nantsony. Amen. Ivavaka isika. Jesosy indreto izahay mpanomponao, zandrinao tsisy miafina aminao no mantso anay. Raha vao nanomboka ny fitombavaka natao teto tompo dia efa naboraka hitaminao fa ndraindray izay mety fa very-hevitra mihitsy ary tsisy miafina aminao izay saintosainto ny fonay fa la ny eky izay dia manafina anao Andriamanitra, dia misaotra anao izay satria nampahery anay ianao, nanambara anay indray ianao tompo fa ianao dia Andriamanitra tsy miova ary afaka manantena sy miantehitra aminao tanteraka izay olonao. Misaotra Jesosy ho any amin'iza tokoa moa izahay ianao manana teny fiainana, ianao izay tsy voafetra, ianao izay mahefa ny zavatra rehetra, ianao izay tsy anaika, tsy mba manositosika na manavakavaka na mamingavinga anay. Misaotra Jesosy mpanomponao izahay dia avozanay ny fanoratena indreto izahay miaraka amin'ny aretinay, tsy fahamarinanay, tsy fahombiazanay, mamelany elokay tompo. Diovy amin'ny rahanao izahay, sasao adio hafa-keloko. Ianao ihany no mahavita izany, ary izany nahatongavanao ahitady sy hamonjy anay. Mankasitraka izay Jesosy, tsy mananteny firam-bara, olonao izahay, hidafonao hijery sy karakarao anay. Tompo, la mety petaka ny zavatra tiana entinao aminao, eno izay pitsipitsiky ny fonay tsirairay avy, ataonay ampitiavy ampanetry teny, anatonanay anao izany. Ito tongotrao Jesosy ny ankoho fanday, satria olonao izahay, manantenanao ary nino fa tsy misy mpamonjy ivelanao. Dia eno Jesosy ny pitsipitsika izay ataon'ny mpanomponao tsirairay avy. Rainay ho izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, tonga ny fantsaka anao, atao ny sitraponao. Ety an-tany takony ny an-danitra, omeo anay no izay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, taky namelanay izay meloka taminay, ary izay mitorana amin'ny fakapanay fa manafany amin'ny ratsy, anao ny fantsakana sy ny hery ary ny voninahitra. Mandrakizay. Amen. Raiso ry havana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao. Andriamanitra no arano sy adanana ny ahatonga anareo ho voatokana tanteraka ho azy, ka arovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny tanany tokony men'Andriamanitra izay miantso anareo
ka ho efany izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Izaho no Jehovah. Fandaharan'ny radio vaovao maso iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaonarison Pascal amin'ny vady.